Fanaramba antsika rehetra avana tratra ity alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana aprily ity dia faly mamangy antsika rehetra ny tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny mofinaina tandrify antsika ry avako dia ny salamo fahatelopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelopolo. Salamo fahatelopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ry avako. Ananatranao Jehova fa nanitona niakatra ianao ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko Jehova Andriamanitra nitarina taminao dia nahasitranay ianao. Jehova efa napakatra ny fanahiko io avy tany amin'ny fiainantsika ianao, efa napody ny aika ianao mba tsy ho hisy san'izay midina ny andavaka. Mankarazany Jehova ry olo-masina ka mitagarana ranomasina. Fa indray mpimasy ihany ny fahatezerany nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny milokal fa nono maraina kosa dia misy fiombiana. Ary izaho raha mbola niatana tsy angozozo mandrakizay aho. Jehova no ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro, nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoiko Jehova ary Jehova no nifonako hoe inona ny soa azo amin'ny rahako sy ny hidinako any andavaka. Hideranao va ny vovoka hanambarany fahamarinanao va izany? Meno Jehova ao kama amin'ny rafo amby. Jehova ao ka ho mpamonjy ahy ianao. Efa nampody ny fisaonako fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao ka nampisikinahy fifaliana. Mba hankalazany ny fanahiko ianao ka tsy angina. Jehova ao hideranao mandrakizay aho. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fahaenina no ndeha entina mampahery anao ry avako malala ho famperitrretana amin'ny temofinaina ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izaho raha mbola niadana tsy angozozo mandrakizay aho. Davida no nanao ity salamo fahatelopolo ity ry avako malala ary tamin'ny fotoana ny fifaliany indrindra teo amin'ny fiainany no nanaovany ity salamo ity. Tamin'ny fotoana izay mamarina ny diteniny ity hoe tena mbola niadana izy, mbola tena tao anatin'ny fiadanana. Eny eto anatin'ny fiadanana foana Davida. Fa ity vanim-potoana izay nanaovany ity salamo fahatelopolo ity dia manokana mihitsy satria tamin'izy mitokana ny lapa no nanaovany ity salamo ity. Izany dia tao anatin'ny ataontsika hoe fahatratrarana tanjona, fikasana ela tao anatiny nefa tanteraka soamatsara dia faly amin'Andriamanitra izy, faly amin'ny fiainana izy. Zay nanaovany ity salamo ity. Zay mahatonga ny andiny fahaenina hoe aroy izaho raha mbola niadana tsy angozozo mandrakizay aho. Zany hoe raha tika dia azo atao amin'ny fomba tsotra hoe tamin'ny fotoana ny edanako natao anatin'ny fotoana ny fiadanako sy ny fifaliako dia izao ny toetsaiko hoe tsy iontsina na oviana noho ny fanambinan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra najorony aho ka tsy nangozozo. Tamin'ny taona valopolo tany ry havana dia nandinika ny fiarahamonina, nivoatra ny fisainan'ny fiarahamonina nandinika. Misy mpandinika amerikana anankiroa nandinika manokana momba ny ataontsika hoe toetsaina optimista sy ny toetsaina pessimista. Dia vokatry ny asa fikarona natao izy ireny izay lalina dia lalina dia nisongadina ny hoe ny olona optimista zany hoe ny olona mieritreritra fa ny fiainana dia tsara, ny hoavy dia tsara, ny zavatra mitranga dia tsara, miabo mandrakariva na inona lalovany. Ary mifanohitra aminy kosa mazava ho azy ny pessimista izay mieritreritra fa mieritreritra ratsy mandrakariva, mieritreritra hoe zay fitrakan-javatra dia tsy maintsy hiteraka fahavoazana ho an'ny tena, izay rehetra fitrakan-javatra dia tsy maintsy na tsara ary dia ohatrany tsy hitondra soa an'ny tena. Dia misy izay toetsainy izay matetika mahazo ny olona hita amin'ny fiarahamonina ny mpandinika amerikana rehetra tamin'ny taona valopolo. Dia nanazava izy tamin'izay fotoan'izay fa rehefa nandinika izy nandritra ny taona maro dia
ny atrota isa hitany de manatombo 5,1 ny fahaveloman'ny olona optimista amin'ny pessimista. Zany hoe ny olona zany rehefa ny ela velona kokoa ny olona zay manana fijery miabo amin'ny fiainana, manana fijery miabo amin'ny zavatra mety mitranga amin'ny fitrakan-javatra, ary manafoy andro azo hoan'ny tena ny olona mijery mihiba mandrakariva izy. Nation tiasa fikaroan'ity revako malala fa izy manao hoe tsy de tena be de be ny antony mahatonga ny olona ho tia mijery miabo optimista na mora mijery mihiba pessimista, dia ny antony de mety be de be ho izy fa mety tena vokatry ny fitezana mihitsy, mety vokatry ny fitezana mihitsy ny olona zatra miankina, ny olona zatra miankina zatra notolorana, ny olona zatra nianta, de matetika optimista koa ty vandaniany ty, matetika pessimista. Fa ny olona mena fafahana kokoa, ny olona zatra tsy de ny kolokoloina kokoa, ny olona mena fahaleovatena kokoa, de mora aminy kokoa ny toetsaina atonga azy optimista. Rehefa konokononona loatra zany ny olona de mora manana toetsaina mihiby izy, fandiniany zany. Fa inona ny ifandraisany zany toetsaina zany rehefa komalala amin'ity salamo ity. Ny boky salama de teny zany Davida manao hoe tena tao anatin'ny fiadanako azy, zany hoe amin'ny zava-kehitriny zao de tsapako mihitsy ny fiadanan'Andriamanitra, tsapako mihitsy ny fitain'Andriamanitra, ary azoko antoka fa tsy angozozo azy, zany hoe azoko antoka fa ny apitso de tsara, azoko antoka fa tena ho avy de tsara mandrakariva. Zany hoe eto zany raha ohatra ka jerena amin'izay toetsainy zay tsy dia optimista tsara Davida. Zany raha tena jerena tsara de hoe ny finoany Davida n'Andriamanitra de nahatonga azy nanana toetsaina miabo. Zay satria azoko antoka ny Andriamanitra, azoko antoka ny fitiavan'Andriamanitra, no zany de zao manana toetsaina miabo mandrakariva, hoe zany de tsy angozozo mandrak'izay zany. Zany de afaka malala ataontsika hoe io finoantsika io de manefo ny toetsaintsika, tsisy heviny ny finoana an'Andriamanitra mandresy mahay zavatra rehetra raha toka mahana toetsaina mihiba mandrakariva isika. Raha toka mahana toetsaina hoe sao de zao ary ny azo ah, sao de ity ary ny azo ah, sao de tsy ety ary ty ataoko ty, sao de ho mafy ary amin'ity zavatra ataoko ty, sao de ho faty antoka ary ah. Izany toetsaina zany de tsy toetsaina hitanao tao amin'ny Davida. Zany hoe rehefa mitokana lay trano lay lapa tsara tarehy Davida nanankina zany tamin'Andriamanitra, de nijery ny fiainana izy manao hoe sambatra zao, ary azoko antoka fa hitoy ny fahasambarako. Revako malala eto ary de mampianatra antsika Davida, mampianatra antsika ny mpanao salamo hamantatra fa ny fahasambarana de ateraky ny finoana. Ny fahasambarana de tsy hoe ateraky ny lafiny materiel le fananana zavatra be dehibe akory, tsy zay no nitonga ny fahasambarana, fa ny fahasambarana de ateraky ny fifanaisanao amin'Andriamanitra ka hatratraranao dingana iray niaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa misy dingana, rehefa misy zavatra ny fanarahanao, nangatahanao, maninao, kasainao niaraka tamin'Andriamanitra ka tanteraky omen'Andriamanitra anao de misy fahasambaram-piainana tsapanao. Tsy ray trano sara tarena faly an Davida amin'ity pasalamo ity, fa ny fahatsapany fa ny aino azy ary niaraka tamin'ny Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra izay natao, ary izay fahatratrarany tanjony niaraka tamin'Andriamanitra zay nahatonga azy nahazo antoka sy nanana toetsaina miabo manao hoe tsara ny ankehitriny azy raha mino fa tsarako no aviko. Trevako malala andeha ataontsika fa miadany sika, tsy hoe andeha ataontsika fa miadany sika, tsika manana Andriamanitra, marina fa anatina otrikaretina izay ry isan'andro ny atotany isan'alina hoanarivo ny olona maty maneran-tany isan'andro. Fa jereo tsara ny maso ny fahasoavana revako malala ny hoe manahoana ny fiainanao, de inoko fa iombona amin'ny Davida ianao manao hoe tena azoko antoka Andriamanitra, na mety tsy ao anatin'lay tena fiadanana eritreretinao azy ianao, de azoko antoka fa marina aminao ty tenin'ny Davida ty manao hoe tao anaty rehefa
ao anatin'ny fiadanako Andriamanitra dia tsy azoko antoka fa tsy ozongozona. Na zany ary afaka malala dia misy toetsaina roa tokony ananantsika rehefa tsapantsika fa ao anatin'ny fiadanana isika. Isika izao zany a dia marina fa mety hoe mandalo fahasahiranana, mafy ny vidim-piainana, mihiboka, vola lany, be dia be ny mety hojerentsika ny fiainana. Jerenao ny fiangonana tsy ahafahana miangona fa mihidy, be dia be zavatra mety ho tsapantsika ankehitriny. Fa izao ny afaka malala ny totalim-piainantsika dia ompelatanan'Andriamanitra, ary totalim-piainantsika dia totalim-piainana fiadanana. Mampandangy an'Andriamanitra isika nanonona fiadanana amintsika raha toka tsy mandray zany fiadanana zany. Noho zany ny totalim-piainantsika na inona mety horarovantsika dia ty tenin'ny Davidy ty hoe fiadanana. Ahoana ary no toetsaina na ny marimarina kokoa toe-panahy tokony ho anananao ka hitohizana zany fiadanana zany ho ao aminao, ahatonga anao anana fijery miabo mandrakariva. Dia roa no nasehon'ny Davida. Ny voalohany indrindra dia ny faneken'ny Davida ny mety isininy antsoina hoe fizaham-toetra. Hoy Davida, raha verenako adika ity Salamo fa 30 ity ry avako, tsy tena tsara adika fa misy latsaka kely izy amin'ny baiboly tranaintsika malagasy, fa verenako adika dia hoe teo amin'ny fiadanako Andriamanitra, 7 zany. Teo amin'ny fiadanako Andriamanitra, ary raha teo amin'ny fiadanako io dia zao ny teniko aminao, zao ny fijoroako vavolombelona, zao ny fijeriko ny fiainana, tsy hiotsiny zany mihitsy aho. Na oviana. Tsy hiotsina aho noho ny fanambinan'ny Tompo. Tsy hiotsina aho noho ny fiarovan'ny Tompo ahy teo amin'ny vatolampiko. Tsy avelany angozozo aho. Zay ilay toetsaina nanan'i Davida. Fa zao ny avako malala, amin'ny 9 ihany dia mamaly Davida manao hoe kanjo. Latsaka ilay teny hoe kanjo amin'ny baibolitsika, fa ozy fotsiny nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Latsaka ilay teny kinanjo. Zany hoe Davida zany dia manaiky manao hoe tena fantatra Andriamanitra fa sambatra miaraka aminao, ary azo kantoka fa ho sambatra foana. Fa izao nefany, raha vantany vao tsy mijery ahy ianao dia foana ny fahasambarako. Raha vantany vao tsy mibanjina ahy ianao dia raiky tahotra, ory aho. Zany hoe ay ny toetsaina tiany Davida ao tentsika rehefa ko malala ao anatin'io fahasambarantsika io dia ny hoe io fahasambarantsika io dia vokatry ny fijeren'Andriamanitra, ny fitsimbian'Andriamanitra antsika, ny mason'Andriamanitra mijery antsika. Zay ry havako malala no antoky ny fahasambaranao. Afaka mitenanao hoe sambatra ankehitriny, fa izao aza atao hoe sambatra ianao satria nahay ny tantana tsara, aza atao hoe sambatra ianao satria nanana zavatra be dia be nitahin'Andriamanitra, na hoe niezaka nianatra be, na niezaka niasa be, na niezaka nanangom-bola be, na niezaka nitandro ny fahasalamana be, aza atao hoe zany. Fa sambatra ianao satria nijery ianao Andriamanitra. Zay ny tiany Davida tenena manao hoe azoko antoka io mason'Andriamanitra mijery ahy io, fa raha vao tsy mijery ahy ange ianao Andriamanitra dia mahantra sy vorindrindra. Dia avako malala tokony hianana toetsaina miabo isika, satria efa nanome toky Andriamanitra fa ny masony mijery antsika, mitsinjo antsika. Zay ny toetsaina voalohany dia avako malala hitohizan'ny toetsaina tsara, hitohizan'ny fahatsiarovanao fa ny fiainanao dia tokony ho tsara mandrakariva, dia ny fanananao finoana fa io mason'Andriamanitra dia mijery anao. Misy ny fizaham-toetra zay mety ho lalovana. Zay le tenenin'ny Davida hoe raha vantany vao tsy mijery ianao dia raiky tahotra, fa vetivety any io izy. Hoy ny mpanao Salmo 1:5, indray ny mpimasy monja vetivety any io, fa ny fahasambarana dia maharitra. Zany avako marina fa ny fiainana kristianina dia nanafatra ny Tompo tsy sakazatsika amin'izao tontolo zao, nanafatra ny Tompo ny ananantsika fifehezan-tena, nanafatra ny Tompo ny ahafahantsika mitandrina tsara ny fiainantsika isan'andro. Fa tsy midika mihitsy zany rehefa malala hoe ny fiainana kristianina dia fiainana fangiry firiana, fiainana fizaham-toetra lalandava. Tsy zany rehefa malala
fa maty foana Kristy raha ohatra ka tsy manam-piadanana antsika fa ny tena nahafatesan'i Kristy dia nanantsika fiadanana sy fifaliana. Fa ny faharoa azy farandriavako malala dia Davida eto an dia hoy izy amin'Andriamanitra. Andiny 20. Andriamanitro, raha ohatra ke ka tsy jerenao eo aho dia sahirany dia mijaly aho. Nefa inona moa ny soa azonao Andriamanitra raha maty aho? Jereo tsara Davida miresaka amin'Andriamanitra. Inona moa ny soa azonao Andriamanitra raha maty aho? Na alevina, ahidina levina any fiainantsika na any am-pasana, inona ny soa azonao? Nga misy vovoka hideranao zany e? Nga misy vovoka afaka anambara hoe tsisy vovoka mahatoky anao zany ange? Zany hoe Davida no tena miresaka amin'Andriamanitra manao hoe raha ohatra ke Andriamanitra ka mijaly aho, inona moa ny tombontsoa azonao Andriamanitra? Ny dikany io raha avako malala dia izao, ny mahatonga antsika manana fijery miabo amin'ny fiainana dia tsy ny fahatsapantsika ny mason'Andriamanitra mijery antsika izay eo, fa izao koa hoy Davida, ny fitokisantsika fa ny planin'Andriamanitra dia tsy planina mahatonga fangiry firindry zany. Zay mahatonga amin'ny Davida miteny hoe tsy ny tanjon'Andriamanitra nge tsy ny ahafaty ahy satria tsy ny ahafaty atsika. Zay ny tenenio manao hoe raha maty moa Andriamanitra dia iza tsony hidiranao? Raha maty moa Andriamanitra dia raha makany amin'ny fiainantsika dia ngany amin'ny fiainantsika misy mideranao tsony, toy ny manao hoe maty antsika angenao Andriamanitra raha maty ahy. Zanatria Davida moa zany nanana zay fomba firesaka tahaka ny resaka amina ray miteraka amin'Andriamanitra izay. Fa ny tiany tenena dia afaka malala dia izao manao hoe manana toe-tsaina mahazo antoka ny fahasambarantsika ankehitriny, hitohy amin'ny ho avy itsika satria fantatsika fa ny fomba fitondran'Andriamanitra tsy mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana na ho amin'ny faharavana. Inona ny hevitra zany? Finoana ny amin'ny fahendren'Andriamanitra. Mitohy ny fiainantsika ny afaka malala ho amin'ny fahasambarana raha ohatra ka ao anatintsika ny finoana fa ny fomba fitondran'Andriamanitra tsika dia mitondra fiainana. Ny Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsy ny ampijaly antsika sanatria, tsy ny karavasa antsika sanatria, tsy ny anao zay efaty antsika. Tsy zany ny planin'Andriamanitra. Tsy zany ny planin'Andriamanitra ho antsika, ho an'izao tontolo zao. Iny hafa tsika tsy miresaka ny fiainan'izao tontolo zao, fa ny fiainanao pino ny resahany Davida eto, ho anao kristianina io, ho anao pino io, ho anao nyvonjen'ny tompo tamin'ny rano io, ho anao io dia tadidio ny tenin'ny mpanao salama. Fa ny planin'Andriamanitra aminao tsy faharavana, tsy fahampitehana, fa fahasambarana. Zany dia afaka malala aokary ianao manana fijery miabo amin'ny fiainana isan'andro. Raha mijery ny ampitso ianao dia manana fijery feno fifaliana amin'ny fifandraisanao amin'ny namanao, amin'ny fifandraisanao amin'ny ankohonanao, amin'ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, dia mahatoky ka hiteny tahaka ny Davida manao hoe tamin'ny fiadanako ankehitriny ao amin'ny fiadanako dia azo kantoka fa tsy iontsina na oviana satria mason'Andriamanitra mijery ary faharoa satria ny fomba fitondran'Andriamanitra dia tsara mandrakariva. Ivavaka sika. Tompo misotranao zahay noho ny teninao izay azonay ny vakiana ka mampianatra anay fa ny fiainanay dia eo am-pelatananao ary ny fahasambaranay dia tsy fahasambaran'olombelona mitafinofo fa fahasambarana vokatry ny fijerinao Andriamanitra ny fiainanay, ny masonao mitsinjo anay ka mahatonga anay mahazo antoka fa tsy indray mpimaso ny fahasambaranay fa fiainana isan'andro. Zay no antony nahafatesany zanako atao amin'ny azy fijaliana. Tsy fahasambarana izao tontolo izao ny fahasambaranay fa fahasambaranao aminao Andriamanitra, fahasambarana faly amin'ny fanomponanao sy ny fanarahananao. Dia meteza tompo hijery amin'ny masom-pitiavanao ny fiainana isan'andro. Ho sambatra ao aminao zahay. Nampianatra anay koa ny teninao izay novakianay tompo fa ny fandaharanao ny fomba fitondranao dia ny fihevitrao dia fihevitra mitondra fiadanana mandrakariva. Na dia tsy takatra ny sainay azy zany, ary na dia mety mandary fizahantsoitra azy zahay dia vetivety zany. Indray mpimaso zany, tsy maharitra zany, hoarina amin'ny fahasambarana sy ny fiadanana izay maninao anay. Dia ampahirezy ny finoanay tompo ho kristianina falina landava
satria manana anao kristianina mahatoky ny fitantananao ka manaiky io vavolombelonao hiasa ho anao ho iraka ao ho mpanomponao mahazo antoka fa na de sarotra raha nalovana ankehitriny de ao anatin'izany fahasarotan'izany ianao mitondra vahaolana ho anay ary manomana ho avy sy ampitso feny fifaliana ho anay hatrany satria miankina aminao Jesosy Kristy tompo izahay. Sotra tompo. Amen.